Ary tsy adino ihany koa ny miarabantsika tsiraray avy ny tokantrano ihany koa nahatratra ny krismasy mihoatra noho ny lanonana, mihoatra noho ny fety ny krismasy izay ahona moa zany ny iderahantsika n'Andriamanitra. Tsy mankalaza fotoantsika fa mankalaza n'ilay zaza kely teraka ho antsika, zaza lahy no nomena antsika. Ndao tsika hitehaka mafy be ho an'Andriamanitra. Izay mampatsiahy ihany koa fa Andriamanitra dia tsy mangino eo amin'ny fiainantsika tsiraray avy. Raha mbola etontsika dia Andriamanitra nitantana ny zavatra rehetra. Andriamanitra ihany koa dia Andriamanitra tsy manadino anao. Tsy ianao ny tonga nitady azy, fa Andriamanitra ny tonga nanatona anao. Tonga nanatona anao izy. Ndao tsika hitehaka mafy be ho an'Andriamanitra. Izy ny tonga nanetry teny, ho tonga olona mba ho amin'ny famonjena antsika tsiraray avy. Ndao tsika hitsangana dia hisaotra an'Andriamanitra sy hanome voninahitra azy ny amin'ny fitiavany. Fitiavana mitoetra tsy miova, tsy miankina amin'izay nataontsika, tsy miankina amin'izay niainantsika, tsy miankina amin'izay zavatra lalovantsika, fa fitiavana mitoetra mandrakizay. Ary izany nampaharetan'ny famindrapony. Asandrato ny vavakao. Aoka ny fonao hiteny lavitra, anokatra ny vavanao. Ho fanomezam-boninahitra sy ho fisaorana n'Andriamanitra. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy, misaotra ny amin'ny fotoana sy ny toerana, ny fahafahana, midika ihany koa fa fahavelomana, fofinaina mbola nomenao anay tsiraray avy, noho ny amin'ny famindraponao sy ny fahasoavanao, noho ny amin'ny fitiavanao izay mihevitra ny amin'ny planina sy ny programa ao anay tsiraray avy. Raha mbola velonay izay dia ny fandimby ny fotoana teo ambany fiarovanao, teo ambany fahasoavanao, teo ambany fitantananao. Navelanao hitranga izay hitranga, ary navelanao tsy hitranga ihany koa izay tsy nitranga. Misaotra ny amin'ny valim-bavaka izay mety neverinay, napety tsy napety, ny amin'izay niseho, ny amin'izay tsy niseho, fa tsy mampiovanao zany ilay Andriamanitra tompony hery sy ny fahefana ary ny fanjakana, ilay manjaka eo amin'ny seza fiandriananao ary masomandidy amin'izay rehetra ataonao. Ianao no mendrika ny fitsaoana, ny fiakofana, ny fisaorana, ny fanandratana, ilay tompony hery sy ny voninahitra. Ho anao ny dera, ho anao ny aja, ho anao ny fisaorana, ny tafotafo avy amin'ny fonay. Androan'ilay Andriamanitra ray dia miray fo izay miara-manaiky, fa ianao ilay tompony tompo sy mpanjaka, ny mpanjaka ary mbola manavao, manokatra ny fonay, andraisanay ny feno sy ny tsara avy aminao izay vahomanao anay androany. Mankasitraka fa mbola nomenao zany fotoana zany, ahafahanay indray mandroso, ahafahanay indray mbola miaina, ary indrindra ihany koa mampitombo ny fitiavanay ianao ho amin'ny fahatahorana, ho amin'ny fanekena, ho amin'ny fankatoavana. Misandraty eto amin'izao toeran'izao Andriamanitra mendrika indrindra, ary aoka ianao nomeno ny fony tsirairay avy, aoka ny fanainao masina no anapaka, amangy, anampy, anolo-tsaina, anazava, satria izany ianao. Misaotra Tompo, dia raha ny amandrak'izay ninaranao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Amen. Salamo fa 420. Salamo fa 420 no ovakitsika. Atsiarovantsika ny fahatsaran'Andriamanitra ary hanomezantsika voninahitra azy. 420 hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny 9. Oventsika. Alleluia. Salamo fa 420. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Raha Jehova no nombantsika, eny aoka ataon'ny Israely hoe, raha Jehova no nombantsika, raha nitsangana amely antsika ny olona, dia nitelina antsika velona izy. Raha nirehitra tamintsika ny fahatezerany, dia nandifotra antsika ny rano, ary nanafitra ny fanahintsika ny rika. Eny nanafitra ny fanahintsika ny rano misafoaka. Isaorana ny Jehova izay tsy nanolotra antsika ho rembon'ny nifiny. Ny fanahintsika dia efa afaka tahaka ny vorona afaka tamin'ny fandriky ny mpiaza, tapaka ny fandrika ka afaka isika. Ny famonjenantsika dia amin'ny anaran'i Jehova, mpanao ny lanitra sy ny tany. Amen. Asandrato ny vavakao dia aoka ianao hanolotra ny mombanao rehetra indray androany, mba ho lay voatefy, voavolavola, mba ho amin'ilay ho tantanana, mba ho amin'ilay ho atsangana, ho amin'ilay
azonina ho amin'ilay totrono noho ny amin'ny fitiavan'Andriamanitra. Raha eo rehetra izay manaiky ianao ny mombanay rehetra dia hoentinay tao anatrehanao ny amin'ny fisainanay, ny amin'ny fonay, ny amin'ny mombanay rehetra, mba ianao no anapaka sy amolavola indray androany, mba hatanteraka tokoa ny etahitam-piombolana aminao, satria izany tokoa no antoka sy sarobidy indrindra eo amin'ny fiainanay, tsy amin'izay fahatsapahany nofinay fa amin'izay fiainam-panahinay tafiombona. Ary mankasitraka indrindra satria mbola nasainao izahay raha latabatra aminao androany, ho fanamafisan'orona ny amin'ny fitiavana sy ny amin'ny fahalehibiazanao, ny amin'ny fiombonana aminao. Dia mankasitraka indrindra Tompo, misandrata fa mendrika noho ny voninahitra hatramin'ny taloha indrindra ankehitriny ary mandrakizay. Amen. Ataontsika hitehaka mafy be ho an'Andriamanitra. Halleloja. Ataontsika androany ilaza ny fahatsaran'i Jesosy. Tsarovy hoe betsaka ny olona naniry ho tratran'izao fotoana izao androany, fa ianao anisan'ny nahazo tombony, mbola afaka miaraka eto tsika androany hideran'i Jesosy, hiaraka iombona aminazy, anandratra ny fahatsarana. Dia ataontsika amin'ny feontsika, amin'ny fontsika, anandratra anazy, ilazan'izany hoe tsara izy Tikanao Tompo, tsy mba mafoya ny famindraponao, ny tananao miazona ny fiainako, ny maraina vao mivoao mandrapatoriko Jesosy io, irako ny hatsaranao. Dao veritsika izany tikanao, tikanao Tompo, tsy mba mafoya ny famindraponao, ny tananao no miazona ny fiainako, ny maraina vao mivoao mandrapatoriko Jesosy io, irako ny hatsaranao. Toky anao teo amin'ny fiainako, seunao ay fa tsara loatra ianao, isaky ny miainao Jesosy io, irako ny hatsaranao. Nao lazaintsika hoe tiako ny feonao, tiako ny feonao, mitondra aina mamaky ny afo, anaty alina akaiky indrindry anao, fantatrofy anao no raiko sy sakaizako. Jesosy io, irako ny hatsaranao, natoky anao, toky anao teo amin'ny fiainako, naseunao ay fa tsara loatra ianao, isaky ny miainao, isaky ny miainao. Jesosy io, irako ny hatsaranao, natoky anao, natoky anao, natoky anao teo amin'ny fiainako, naseunao ay fa
tsara loatra ianao isaky ny miaina Jesosy iraiky ny atsaranao miazakazaka manotra miazakazaka manotonay atsaranao tompo miazakazaka manotonay atsaranao tompo miandro-piainako indrafoiko anao anjako manoton miazakazaka miatsaranao miazakazaka manotonay miatsaranao tompo miazakazaka manotonay miatsaranao miandro-piainako indrafoiko anao anjako manoton miazakazaka manotonay miatsaranao tompo lazao natoky anao toky anao teo amin'ny fiainako nasehonao ay fa tsara loatra ianao isaky ny miainao Jesosy iraiky miatsara dao averitsika farany natoky anao toky anao teo amin'ny fiainako sehonao ay fa tsara loatra ianao isaky ny miainao Jesosy iraiky ny atsaranao Jesosy iraiky ny atsaranao Alleluia ilaza ny atsaranao zay Jesosy androany ary tonga izay manatitra fanatim-pisaorana ny amin'izany fahatsaranao zany ny amin'ny famindraponao aminay isan'andro Jesosy Kristy dia misaotra anao zay mankalaza anao zay Jesosy Kristy ny fanahinay dia miteny hoe misaotra anao zay Jesosy Kristy ny fahavelomanay Jesosy Kristy dia antony isaoranay anao ny fisianay dia isaoranay anao Jehovah rifanaiku arizarit atwana tikiu isau ranianararima si lasau misauranti Amis adnu arias amis adinu na nifi tairi eta o isai mamelani eruka reta sai manasitana Wana
famonjena feno hoanao. Famonjena feno hoanao. Oh, izay mamela ny helokao rehetra, izay manasitrana ny aretinao rehetra, izay mitondra famonjena feno anao. Alleluia. Ndao tsika hitehaka mafy io voninahitry Jesosy sy hifankalazantsika azy. Amen. Alléluia. Alléluia. Basi alléluia mafitsara moe. Fampiarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Mifindra viatra raha ohatra any amin'izay toerana tsy tratran'le herika, afaka mampiasa elo koa tsika eny ampovoany eny fa ny fotoana eto dia noho ny amin'ny etaetantsika n'Andriamanitra mahatonga antsika mametraka ny fotsika afaka hiaino sy afaka andray, afaka kisaka le seza atao izay mampahazo aina alohan'ny anomboantsika ny fizarana ny tenin'Andriamanitra. Raha ohatra ka tsy azonao ny hainao dia mampiasa elo fa ny fifantohanao no zava-dehibe, kanefa sao dia manakona ny olona aoriana ihany koa. Tsangano ny tananao ary dia sokafo ny tompo fonao. Nanambaritsika tao anatin'ny salamo ny fiankofana, ny fanehoantsika ny anatin'ny fotsika, ny fisokafan'ny fijerintsika hita ny fahatsara n'Andriamanitra. Tiako ianao hanohy an'izay fomba fijery izay. Sandrato ny tananao dia isaor'Andriamanitra. Androany ny sainte seine mamarana ny taona. Tiako ianao hahatsapa fa raha isitony tsodrano amarananao ny taona ny herikerika. Tsy hanelingelina ny fifantohanao, tsy hankasitraka n'Andriamanitra. Rehefa atao anaty dao tsika isaotra n'Andriamanitra ny amin'ny taona vita. Mbola anao an'izao tsika amin'ny réveillon fa alohany amin'ny réveillon tsika anao izay amin'ny réveillon fa ny eto aloha ho vitaitsika. Sandrato ny tanana dia voninahitra Andriamanitra ny amin'ny taona ray amanontolo. Ny fatokiny ny tantana anao sy ny aro anao. Izy ny tondra, izy ny tantana, ny fafenony, izy ny aino ny vavaka nataonao sy namaly anao. Isaory azy ny fiarovana, ny fampahitana fitiny, ny fitahina ny sokafany sy narotsany, ny famindrapony, ny zava-baovao. Misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy fa mamarana ny taona amin'ny alalan'ny fivoriana sy ny fandraisana eto amin'ny latabatra miombona sy miray aminao izay. Misaotra ny amin'ny fotoana androany, misaotra ny amin'ny mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre ka hatramin'izao décembre aty faran'izao. Averiny aminao ny dera sy ny laza ny fankasitrahana feno. Anatin'izao toetrandro izao ny isaorana sy ankasitrahana anao. Mangetahitana hatrany. Misaotra raha eo. Amin'ny anarana maheran'i Jesosy Kristy venina masina sy manan-kerana avy Nazareta. Amen. Amin'ny anaran'i Jesosy amen. Sy tehaka mafy tsara ho an'i Jesosy mahazo toerana vetivety ary avy hatranintsika dia iroso amin'ny teny sy fampaherezana.
androany manokana dia manomantsika ny famaranana ny taona ary manomantsika ny fidirana ho amin'ny taona vaovao indray. Mino aho fa misy etaeta tsy mety lany zay ao anatsika. Zay etaeta zay ninninona toetrandro, ninninona lavira toerana, ninninona mety hoendrika isehony ny fomba fiatrehantsika ny fotoana sy ny fivoriana anankiray dia renao any anatinao fa mangetaeta an'Andriamanitra ianao. Raha ianao zay olo zay dia ho anao ty fotoana ty ho anao ny teny rehefa avy eo ary tsy avelan'Andriamanitra irahava amin'izao zao fivoriana izao mba ho tanteraka fa tsy ho tahaka an'izay nidiranao teto no ialanao eto amin'ny anaran'i Jesosy. Ny lohahevitra amin'ny androany dia nampitondraina ny lohateny hoe manorina communion. Maninona hoe manorina communion. Jerevantsika eo amin'ny jaona toko 7:30. Zao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Zasy ny ray dia iray ihany. Teny anankiray izay nambaran'i Jesosy maneho ny fifandraisany tamin'Andriamanitra, nampiavaka ny fomba niarahany tamin'Andriamanitra, niantoka ny faharetany ahatateraka ny antony nandrany ray azy teto ambonin'ny tany. Ny révélation momba ny communion ry havana dia révélation anampy anao hifikitra amin'Andriamanitra. Maro ny toerana nanomboka niaraka tamin'Andriamanitra dia amin'izao tsika miteny izao toerana tsy misy Andriamanitra. Ny antony mahatonga an'izay tsy nandray izy ireo ny fanambarana mahakasika ny fiombonana. Ianao zay tonga eto omen'Andriamanitra opportunité hahalala an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fiombonanao aminy. Mampihoman'Andriamanitra ao anatin'ny fanomanana ny fiaviany amin'ny mahampapakatra azy mba tsy ho isan'izay voarebirebin-javatra ianao ao anatin'ny fiarahanao amin'Andriamanitra, fa isany afaka hanorina tsara ny fiombonanao sy ny fiarahanao amin'Andriamanitra. Tsy misy fandraisany amin'ny zavatra mitranga sy ny zavatra tsy mitranga. Mino fa voatany olona zay manatrika eto amin'ny anaran'i Jesosy. Toy isika eo amin'ny jaona toko 9 ny 9:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary zay naniraka dia eto amiko. Tsy nandao aho irery izy satria izaho manao zay sitrany mandrakariva. Ny révélation momba ny communion no mahatonga ny olona anankiray mivavaka taloha, mivavaka izy androany, ary mbola hivavaka izy mandra-pialany eto ambonin'ny tany. Ilainao ny mahalala izany ary ilainao ny miaina izany. Araka ny teniko teo maro ny firenena nampiasain'Andriamanitra tena hoe miimpacte ny kristianisme ny fisiny. Ohatra fotsiny izao tany Alemania dia anisan'ny toerana voalohany nanoratana ny Baiboly tamin'ny fiteny mahazatra, amin'ny teny Allemand zany. Zany hoe nisokatra ho an'ny daholobe ny famakiana ny teny. Taloha natokana ho an'olombitsy izay mahay mamaky teny latin. Fa rehefa mivelarina ilay izy dia manomboka ny sokatra ny fiainam-panahin'ny olona, satria ny tenin'Andriamanitra natao ho vakian'ny olona rehetra. Variana ianao nefa rehefa mandeha any amin'ireny toerana sy tanàna, mangatsika ny finoan'ny olona, mangatsika ny fiainam-panahin'ny olona, mandroso ilay firenena. Ontsa ny fonao mahita ny fandrosoany ny tanin'ny hafa, fa mandre ianao
fa tsy misy fiadanana ho an'ny ratsy fanahy. Ny fiadanana tsy ao ambadiky ny fahafenoan'ny fitaovana. Ny fiadanana ao ambadiky ny fahatsapana fa ny fanatrehan'Andriamanitra miaraka aminao. Zay révélation communion zay, rehefa tsy voarain'ny olona dia mety averin'ny olona zay voarainy avy amin'Andriamanitra. Zany hoe Andriamanitra ihany nanome an'ilay cadeau, fa ilay olona ny tsy mahatahiry ny fifandraisany amin'Andriamanitra. Satria mihevitra izy, eto amin'izay ilay révélation miditra, mihevitra izy fa ny cadeau no mihazona ho azy ny communion. Matoa Andriamanitra manome zavatra tsara dia faly izay Andriamanitra. Fa rehefa tena mandinika ianao, ny fiarahanao amin'Andriamanitra ny mahafaly an'Andriamanitra, fa tsy ny fanomezany. Dikan'izay, ninona omeny, ary ty ampahery ianao ninona mbola tsy omeny ny fiarahanao amin'Andriamanitra tokony ho maro toerana sy ho tsara fototra. Maro amin'ny olona ny hevitra fa ny cadeau no mihazona ny communion, satria tsy reny ary mbola tsy nandre izy. Ianao anisan'ny mandre androany fa ny communion mila zonina mba tsy ho vakiny le cadeau le communion. Tena akaikinao ninona omen'Andriamanitra anao hoe ninona mbola tsy omeny hoe aza vela isy ampisaraka anao hoe amin'ny fitiavan'i Kristy. Amen. Ny révélation communion mihazona avy ao anaty atonga ny olona tsy ho tafasaraka amin'Andriamanitra ninona miseho. Ny atao hoe communion dia miaraka amin'Andriamanitra. Luka 4:20-7 dia zao voalazany teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jesosy naniraka amin'ny Petera sy Jaona ka nanao hoe mandehana ka amboara ny Paska ho antsika. Jereo tsara hoe fitenin'i Jesosy. Izy tsy niteny hoe mitadiava toerana hinanako Paska rery, dia nareo amin'ny toerana ao ambadika ao fa tsika tsy mitabatra latabatra fa nareo olona mbola mampimebe fa ozy izy ho antsika. Avereny hoe miaraka. Ary hoy ireo mpianatra taminy, aiza ny tianao hanamboaranay azy? Rehefa sokafan'Andriamanitra ny fiarahany aminao, dia tokony ho vitanao ny mamerina ny fanontaniana amin'izay tiany hiainana n'ilay fiarahana ny sokafany miaraka taminao. Miaraha amin'i Jesosy. Tsy noho ny amin'izay hitako ny tenenako an'izany, tsy noho ny amin'izay niainako, fa noho ny amin'izay nivakina tao amin'ny teny, fa tokony hatsapa fahasambarana ianao miaraka amin'i Jesosy. Mety misy ny olana fa Andriamanitra nanomana vahaolana avy ao amin'ny fiarahanao amin'Andriamanitra. Zay no mahatonga antsika tokony manorina n'ilay fiombonana mba hisokatra ho amin'ilay vahaolana avy amin'ny fiombonana. Nomena le communion dia misy solution avy amin'ilay communion azonao raisina à tout moment. Rehefa raisinao ny fiombonana dia misy vahaolana misokatra, nomena, azo ampiasaina amin'ny fotoana rehetra, azo amahana ny zavatra rehetra. Andro maraina zany afaka hitranga ny zavatra rehetra izao maraina izao. Tsy mandenga mansono avy fa tsisy amenina mivoaka avy mihitsy. Ay, zay fa nandeha, merci pasteur. Ianao le zany resaka zany. Hifarana ve ny taona? Hifarana ve ny taona? Dia hanomboka ny taona vaovao. Ahoreny tsara ny communion anao. Fa rehefa tsara fototra ny communion anao, zay le révélation nomeny tompo androany io, dia ho azonao sy ho hainao miaraka ny fitarihan'ny fanahy, ny ampiasa ny vahaolana napetrany ho azo ampiasaina amin'ny fotoana rehetra. Jesosy manahitra fa ho antsika izy fa tsy hoe ho aninao rery. Tsy hoe ho an izy rery, fa ho antsika. Averiko le teny Luc 22:8, mandehana ka amboara ny Paska ho antsika. Zay zao ny endrika anankiray ny ahona ny communion. Enao miaraka amin'Andriamanitra. Enao mandeha miaraka amin'Andriamanitra. Enao miasa miaraka amin'Andriamanitra. Enao mianatra miaraka amin'Andriamanitra.
Ianao manao projet miaraka amin'Andriamanitra. Zany hoe ny rehetra ataonao dia tsy ataonao irery fa iarahanao amin'Andriamanitra. Raha ianao izay olo izay dia asitiaka mafitsara ho an'ny tompo kosa aloha e. Matthieu 5:9-7 aminaran'i Jesosy. Ary lazaiko aminareo fa hatramin'izao dia tsy mba hisotro itony vokatry ny voaloboka itony intsony hoy Jesosy, mandra-piavy ny andro iarahako misotro izay vaovao aminareo any amin'ny fanjakany raiko. Ny programan'i Jesosy rehefa tonga any an-danitra dia iandrenao mba hiara hisotro jus de raisin miaraka aminy. Dikan'izay ty communion ty zany nitohatra any an-danitra. Ary le communion ny antony amin'ny raha nanao toerana avy eto tany makany an-danitra. Raha ohatra ka tsy mpisotro jus ianao, ilaina misotro rano. Amen. Fa rehefa tonga ao an-danitra aloha ny hitako eto Jesosy tsy niteny hoe iary hisotro rano tsika, iary hisotro jus tsika. Iaraka, avereny hoe miaraka. Eto zany Andriamanitra manaitra fa rehefa misitraka zavatra ianao, tokony misitraka an'ilay izy miaraka amin'Andriamanitra. Eo amin'izay mahamenatra raha toa ka tsy avy amin'Andriamanitra ilay izy. Satria hiantso azy ianao dia anontany izy hoe fa avy aiza io? Avy aiza io tsy niresahanao tamiko? Zay mahatonga antsika miangavy ianao aoka mba tsy hisy intsony izay fahamenaran'izay. Fa izay rehetra ho ataonao eo amin'ny fiainanao dia miantsoa an'Andriamanitra, mifalia miaraka amin'Andriamanitra, iravoravoy miaraka amin'Andriamanitra. Tsona zao mpanompo mahery vaika, serviteur efficace. Fa tsy nanana communion izy. Satria rehefa niteny Andriamanitra hoe any Ninive dia ilay Tarsisy ny tiany andehanana. Marisika sy mazoto manompo izy, fa tsy miombon-kevitra amin'Andriamanitra. Isika nefa dia mianatra mamakivaky an'ity tany ity, tsy manao izay tiantsika, fa mianatra tsika manao izay tian'Andriamanitra. Fa mpanantenan'i Jesosy dia hozy izy hoe rehefa tanteraka hozy izy ny fifaliako, dia ho tanteraka hozy izy ny fifalianao. Mba ataovy anie izay hatanteraka ny fifalian'Andriamanitra fa hiverina ny vavolombelona ianao, fa izy hatanteraka ny fifalianao. Misy zavatra be dehibe tiako tantaraina fa mandeha be ilay fotoana noho ny fandaminana. Mety ho tantarainao ihany fa mba mandrosoa moa fa misy zavatra tsara ao mba kely ao, misy zavatra tsy apozinao, misy zavatra tsy eritreretinao, misy valim-bavaka izay tsy any amin'ny eritreretinao ny amalian'Andriamanitra an'ilay izy. Ao ve tsy vavolombelona ary ahy? Misy fotoana rehefa mandeha ny 67 dia mahita an'ilay mpanao lasopy be dehibe ireny, dia tena zao ny tanaty foko hoe ho avy ny fotoana miaraka amin'ny ankizy raha miteny hoe ankizy dia efa amanjanako dia izy any ankizy zany, madama sy ny zaza nateraka. Ho avy ny fotoana mba hanao kely lasopy tamatavy entsika anatin'ny foko zany zay. Na dia nefa préparatif ilay fanomanana ilay iraka sy ilay dinaka any ampitan-dranomasina mba voninahitry ny tompo avy any ampitan-dranomasina. Hitenenako aminao fa mahatoky re Andriamanitra fa mandrosoa tsy noho ny amin'izay tsy hoe aviany indray dia mafana be. Ianao nga mahalala fa na mbola tsy tany tsika mafana foana. Zay amin'izay ilay sekre. Tsy hoe hoany dia mafana dia aviany dia mafana fa na tsy makany koa ary mafana. Amboary tsara ny fonao. Tsy tanteraka ilay lasopy tamatavy bie efa azo départ tsy maintsy natao hainao ny sakafo atoandro vao tonga tany. Lasopy tamatavy. Aizany Andriamanitra mandrainao ty, manomana fotoana mamety, mandingana ny lojika ianao. Tsy hoe spécialiste ny lasopy tamatavy ny eto Madagasikara, fa raha tiany hanome anao an'izay ny amin'izay toerana tiany hanomezany an'izay, tsy sy asakana tsy hatateraka an'izay, fa ny déjeuner voalohany tamina tongavana tany ampitan-dranomasina, ialana tsiny tompoky lahy sy tompoky vavy fa lasopy tamatavy. Toy izay Andriamanitra lany fotoana ke za zany manahy sy matahotra ny amin'ny zavatra angatahako, fa ianao mahalala ny programa sy ny fotoana, ny tena mahamety sy ny tena mahasoa. Amboary tsara fotsiny communion. Tena kekinao amboary tsara fotsiny communion hoe aza misaina lasopy hoe fa misaina an'Andriamanitra hoe tamin'ny voatonga tsy misaina lasopy Andriamanitra tonga soeto mpanomponao aoka hitafity lasopy amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy sain'izany fa Andriamanitra mahalala tokony. Mety izy ianao zao hoe lasopy koa ve ny andehanako any? Efa tonga tany aloha fa aseho an'Andriamanitra le fampahirezana raisiny.
aseho an'Andriamanitra fa tsy voatery eo amin'ilay terenao. Fa Andriamanitra manomana an'ilay fotoana mahamety amalinanao satria efa nangataka ianao. Zaho mahita fa matoana aseho an'Andriamanitra zany ifampahirezantsika amin'ity tolakandro ity fa izay rehetra mety efa mba nangatahanao amboary tsara fotsiny communion fa Andriamanitra mahalala ny fotoana mahamety anomezana ny valany fangatahanao amin'ny anaran'i Jesosy. Jona tia manompo fa tsy any amin'izay tian'Andriamanitra. Ny fifalian'Andriamanitra bebaka ny jentilisa. Ny fifalian' Jona arefitra ny jentilisa. Tena tia manompo Jona fa tsy tia izay tia n'Andriamanitra. Nanana problema na communion zany Jona. Tia miazakazaka izy, tia manompo, tia manao sakrifisy izy. Fa ny tsy ampy taminy ny fony tsy mitovy tamin'ny fo n'Andriamanitra. Zay mahasarobidy ny révélation momba ny communion, mifantoka amin' Jesosy ianao mba hovaina hitovy amin'izay misy ao amin' Jesosy ny fonao. Satria ny fiafaran'ny fiazakazana eto ambony tany any amin'izay misy an'i Jesosy ny tokony hiafaranao. Raha vao tsy mizatra ianao miaraka aminy amin'izay tiany sy izay masaka ao am-pony, dia mampimebe hoe alohan'ny ho faty ianao dia en communion be tamoka taminy hono. Aza miandry an'izay. Homany tsara teny androany, aoreny tsara ny fiombonanao amin'Andriamanitra. Mba ahafahan'Andriamanitra mahazo aina mikarakaranao amin'izay manjoanao sy amin'izay mety ho misy eo amin'ny fiainanao. Amen. Ny mahasamihafa ny communion sy ny mivavaka, ny communion mpivady miara-mipetraka ray trano. Ny vavaka mpivady mifampiresaka. Ny communion miara-mipetraka, ny prière miara-miresaka. Tokony ho tafiaraka ireo, sady miara-mipetraka, miara-miresaka. Fa tsy hoe miara-miresaka nefa tsy ray trano, na ihany koa hoe ray trano fa tsy mifampiresaka. Manana fiombonana sy firaisana tsara amin'Andriamanitra, miara tsara amin'Andriamanitra. Ataovy azo antoka fa mifototra tsara ny fiarahanao amin'Andriamanitra na tsy hamaly ninina intsony azy izy. Aza matahotra fa hamaly izy, manazava fotsiny hoe na tsy hamaly azy izy, fa teteny aminao mamaly foana izy. Ny sainao mihitsy tsy tokony hoany amin'ilay hovalana, fa ny sainao tokony ho ao amin'ilay fiarahana aminy. Amen. Prinsipa tsotra ny zaraiky vetivety satria hiditsika anatin'ilay fanorenana ny communion. Romanina 8:39 dia izao voalaza ny teny amin'anaran'i Jesosy. Ninninona amin'izao zavatra rehetra izao dia tsy hasaraka antsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra izay ao amin'i Kristy Jesosy tompontsika. Aza vela izy zavatra avy amin'Andriamanitra ka hampisaraka anao amin'Andriamanitra. Arao fotsiny hoe izay style de vie zay, izay avy amin'Andriamanitra tsy hampisaraka amin'Andriamanitra. Avereno, izay avy amin'Andriamanitra, avereno, izay avy amin'Andriamanitra tsy hampisaraka amin'Andriamanitra. Hitanareo ny ao am-pon'Andriamanitra, raha omeny ianao androany maraina ilay izy, mbola ho avy ve ianao? Ny olana amin'Andriamanitra tsy ilay omenanao. Ny olana amin'Andriamanitra ilay ianao sao tsy ho hita intsony. Na ho tafasaraka aminy, na ho lasa lavitra azy. Nefa efa kely sisa ny fotoana anomanana ny fialanao eto amin'ity tany ity. Ampidirana anao any amin'ilay mandrakizay fahasambarana tsy manam-pahataperana. Antony nidinan' Jesosy nahafatesany ho anao. Aza vela isy fanahinam-pinoana amin'izay rehetra mety anatin'ny fonao ka impossible. Vitan' Jesosy zany. Hatramin'ny fiafarany taona mbola misy hatramin'ny ovintsika. Firy andro sisa? Le firy tsika androany? 27 tsika androany. Mbola misy 4 andro. Mbola malalaka be zany. Tanatin'izany 4 andro zany Andriamanitra mbola namorona ny mazava. Mbola nampisaraka ny rano ambony sy ny rano ambany. Mbola nampisy ny tany. Mbola nampisy ny zava-maitso tsy mila masoandro. Mbola malalaka afaka anao izay tokony ho atao. Fa tsy tiako ianao anisa andro. Fa tiako ianao amelona ny anatin'ny fonao hoe aiza ho aiza ny fifandraisanao amin'Andriamanitra. Oviana nisy valim-bavaka na varim-barinanao. Oviana nisy cadeau avy amin'Andriamanitra ka nahatonga anao maika
nanalavitra azy. Zay ny tokony vahanao fa zay manahirana anao afaka hidirany herin'Andriamanitra tsehatra amin'ny fomba tsy ho takatry ny sainao na oviana na oviana. Tena akaikinao amboary tsara le tsy hisaraka hoe. Avereno, amboary tsara hoe le tsy hisaraka amin'Andriamanitra tsony hoe. Amen. Omeo zay toko zay. Aza sandain'Andriamanitra hoe inona no ataonao raha tsy hisaraka aminao aza miala aminy fotsiny. Ataovy resy lahatra ny ao anatinao fa tsy mety aminao intsony ny lavitra an'Andriamanitra na ny ho tafasaraka amin'Andriamanitra. Tsy mety. Averena hoe tsy mety hoe. Aza vela izy kanana nomen'Andriamanitra avy amin'ny communion ka hampisaraka anao amin'Andriamanitra na anadinonao an'Andriamanitra. Lesona momba ny communion efa nomen'Andriamanitra ihany fa tsy azon'ny olona veroka ny asaribidina izy tompon'Andriamanitra. Deutéronomie 6:12 dia zao nambarany teny amin'ny anaran'i Jesosy. Mitandrema fandrao adinonao Jehovah zay nitondra anao nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta tamin'ny trano nandevozana. Anisan'ny probleman'ny olona vahany communion lay mora manadino an'Andriamanitra. Avereno hoe tsy mora manadino an'Andriamanitra. Za hoe. Avereno tsy mora manadino an'Andriamanitra intsony aho hoe. Amen. Amen. Prinsipa faharoa ngeza be, aza misaina solution ivelan'izay avy amin'ny communion. Averiko. Mety andraitranao zany teny zany. Aza misaina solution ivelan'ny communion. Satria ny solution be dia be eto ambony tany. Ary ny maro amin'izy ireny tsy avy amin'ny communion. Androany zany atao velona ao anatin'ny fonao ny ametraka indray sy ametraka hatrany ary ametraka tsara fa tsy taditady ivelany fiombonana amin'Andriamanitra fa iainga eo amin'ny fiombonana amin'Andriamanitra vao miditra amin'ny vahaolana na solution. Hoy izy ny Korintiana voalohany 4:17 amin'aran'i Jesosy. Hoy Paoly fa izahay efa nandray tamin'ny tompo. Nandray zavatra tamin'ny tompo dia natolotra anareo ilay izy. Dia miresaka communion izy irinan'io. Jesosy tompo tamin'iny alina izay namadiana azy dia nandray mofo dia miresaka momba ny communion amin'ny nofony Jesosy sy ny rany. Rehefa avy miombona amin'i Jesosy ianao dia misy zavatra voarainao. Ary avy amin'izay zavatra voarainao zay dia zay no ahafahanao mamakivaky ny fiainanao satria le vahaolana avy amin'ny fiombonana mba tonga anao hifantoka tsy tady vahaolana hafa ivelan'ny fiombonana. Zay ivelan'ny fiombonana dia tsy misy fiombonana. Zay isisianao fa mahaterenao mety ho azonao ane. Aza gaga, misy olona ane tsy mivavaka fa mahazo ny zavatra iriny. Ny zavatra resantsika eto ane tsy le isisikitsika mba ho azonao zay irinao fa misisikytsika mba tsy averenao zay irinao ka ho tonga eo amin'ny fiainanao satria mampiombona anao amin'Andriamanitra ny zavatra angatahanao. Reny vazanainao mihitsy fa Andriamanitra nanomeanao an'ilay izy ary renao mihitsy fa tsy tokony hampitsaraka anao aminy ny nandraisanao zay nangatahanao avy aminy. Tena kaikinao aza gaga hoe dia aza taitra hoe fa misy olona ny ambadika any hoe tsisy Jesosy fa mahazo zavatra. Ny tokony isokafa amin'ny fotsika zany tsy any amin'ilay mahazo zavatra fa any amin'ilay misy Jesosy. Sy ho tehaka mafy tsara ho an'Andriamanitra. Afaka ny ho azonao ny zavatra rehetra fa tsy voatery avy amin'ny fiombonanao amin'Andriamanitra. Eo no amerenana ny fifantohantsika mba ho avy amin'Andriamanitra ireriany avy amin'ny fiombonantsika aminy no andraisantsika ny vahaolana hiatrehantsika ny olana sy ny fampahoriana misy ety amin'izao tontolo izao.
Ny vahaolana nomen'Andriamanitra dia anaky telo ao amin'ny jauna 15. Vakiko veteto fotsiny ilay izy a, mety tsy voatery hoe afaka andalina be ilay izy tsika androany, fa mety isy fotoana manaraka. Ny vahaolana voalohany a dia ozy izy ny jauna 15, ny 14. Raha tsy amin'ny alalan'ny communion. Enao zany tsy navelan'Andriamanitra hianatra toetra aman'olona, fa enao asain'Andriamanitra mankeo aminy hianatra ny toetrany aminy. Amen. Raha vo miova toetra io, na ny ao an-trano ary miova, ny any am-piasana misokatra, ny any am-pianarana misy zavatra be dia be miova ho azy, satria tsara toetra ianao mifanaraka amin'ny toetran'Andriamanitra. Lasa mahazo ain'Andriamanitra miaraka aminao, anokatra lalana, satria azo ny antoka fa izay hosokafany a dia mety rehefa tsara toetra ianao. Saintsaino ane hoe anome vola be hono Jesosy. Dia olona tsara toetra sa olona ratsy toetra nomeny an'izay? Raha olona ratsy toetra ito dia fantany fa olany amin'inona ilay vola? Olany amin'ny fanapotehan'olona, olany amin'ny famononany olona, olany amin'ny fandratrana fiainan'olona, fanararotana fiainan'olona. Fa raha hopetraka eny tanany olona tsara fanahy, ina zavatra hitranga? Isy sahirana isakafo, isy olona azo zavatra, isy fifanasoavana, isy zavatra tsara hitranga. Azo mifantoka any amin'ilay hoe vola be, fa raitsy ilay hoe mila miova ilay toetra avy amin'ny fiombonana. 17. Raha miray amiko ianareo dia tafatoetra ilay teny, vahaolana faharoa, tenin'Andriamanitra. Raha vo tsy manana teny ianao, ho ravaravany devoly amin'ny zavatra tsisy dikany. Fa raha vo manana teny ianao dia manan-kavaly ianao rehefa tonga izy manao ny ezaky ny andringana sy ny amono anao, satria mahafantatra ny tokony ataonao ianao amin'ny alalan'ny teny anananao. Vahaolana fahatelo ny toan'ilay 17 angatao amin'izay. Maro amin'ny olona ny maiky hivavaka mba hazo valim-bavaka, nefa mamaiky an'Andriamanitra tsy le vavaka fa fiombonana aloha. Raha miray amiko aloha nareo mitoetra ny teny angatao amin'izay. Dikan'izay miombona aloha zay vao toetra, miombona aloha zay vao teny, miombona aloha zay vao vavaka. Avereno, miombona aloha zay vao toetra hoe, miombona aloha zay vao teny hoe, avereno, miombona aloha zay vao vavaka hoe. Amen. Fanorenana communion. Ohatry ny ahoana ny ahafahana manorina le communion na le fiombonana? Ahoana ny atonga ny fiombonanao ho tsara fototra, iorina tsara, atanjaka tsara, tsy ho mora reraka ary tsy ho mora potika. Misy te hainao an'izay ve? Mba tsangano tanana hoe reny tanana izay hidina fa asiotehaka mafy tsara ho an'ny tompo ary. Korintiana voalohany 1:24. 1 Corinthiens chapitre 11 verset 24. Zao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy, zao no ataovy ho fahatserovana ahy.
ny fiombonana dia misy ifandraisany amin'ny fahatserovana. Raisinao ty amin'izay a, ny fiombonana dia misy ifandraisany amin'ny fahatserovana. Ohatry ny ahoana kay a, inona kay ny fomba tsotra ahatserovana? Maninona? Mangatsika be zany andro. Ny fomba tsotra ahatserovana dia manoratra. Manorata ianao io. Ianao zany teneniko zany. Manorata fa manjary tsisy zavatra ho tsarovana ianao. Ny olona mahay matsiaro ny manorina ny fiombonany amin'Andriamanitra. Ny communion tsy zavatra vao ho ataon'Andriamanitra ny mamparisika be anao, fa zavatra efa nataony tany amin'ny lasanao ny mahatonga anao manana communion matanjaka be, nefa ny olona rehetra reraka daholo. Ny antony farerahana tsy manoratra ianao dia tsy mahatsiaro ianao. Nisy ady izay ny lalovanao tamin'ny roa taona lasa, nampandresen'Andriamanitra ianao. Tamin'izany ianao nahery. Efa adino ilay izy, efa adiva ifarana ny taona, fa maninona no adino? Nefa zavatra tsara tarehibe izany nataon'Andriamanitra. Izay mahatonga Jesosy niteny, ataovy izao ho fahatserovana, satria misy olona tsy manao an'izao dia mora manadino. Tena kekinao, misy zavatra izay efa nataon'Andriamanitra hoe ampiasao reny hoe anamafy ny communionao androany hoe. Ny zavatra tantaraiko zany zao tsy anamafy ny anao zany. Ny lasopy tamataviko teo zao tsy anamafy ny communion anao. Fa teny aminao fa tsy misy ohatrany tamin'ity taon'ity ny communion niainako. Mety hoe lasopy tamataviko dia mba ho aiza ve important be zany ho anahy. Nenao koa ataovy misy ohatr'izay, nenao mety composé, mety sambosa, saiko inona fa aza maivanina le izy hoe ronjato ve? Tsy any amin'ilay ronjato fa le Andriamanitra namaly mba hatonga anao ahery androany, fa le niarahany taminao hatramin'izay no iarahany aminao androany, ary tsara ny fiarahanareo mianaka rapitso, satria ianao tsy le mora manadiro fa ianao le mora mahatsiaro. Zay ny ilana journal na gazety. Tsy gazety angamba ny traduction fa diary. Zafady pasteur fa tsy maintsy nanonona ny anarany fadazay. Dikany hoe diary soratra amin'ny isan'andro ny zavatra nataon'Andriamanitra. Mety tena izy koa ny andany fotoana amin'izany. Jereo communion zao la izy. Aiza zao communion zao? Aiza zao le izy? Lasaiza communion anao? Ny aton'ny pasteur Rodolphe fa nendafy. Mafy ianao raha izay ianao alaina any aminy, nefa sura fa tsy any aminy le izy. Averiko ny fandreseko tsy mampandroso ny communion anao. Ny fandresenao no mampandreso ny communion anao. Maninona no adinona daholo zavatra efa nataon'i Jesosy tamin'ny androany e? Androany ny rana eto ampatsiaro anao, aza avela ho adino sy ho voafahafantatary reny, averimberena ao anatin'ny fonao sy anatin'ny sainao mba anamafisana ny fiarahanao amin'Andriamanitra amin'izao famaranana ny taona izao, hidirana amin'ny taona vaovao. Aza ve nisy zavatra kely zany ka andalo fotsiny, soraty dia ampatsiavan'Andriamanitra dia ampatsiavin'ny tenanao dia hoe tao anaty vavaka, averena isorana. Ka izy ne paster efa nisorako averena. Vao tamin'ny maraina toy izy ireo avendre zany. Dia atao impiry zany izaka izay matsiaro. Tsy ampoizinao fa le fiarahanao amin'Andriamanitra me mafy. Ny objectif atsika ne le anao tafiaraka amin'Andriamanitra tsy ho tafasaraka amin'ny intsony. Amin'izay fotoana izay raha misy olona tonga avy any ka hiteny hoe tsy misy Andriamanitra dia hitsika sy menao, satria ho fantatrao fa aminy tsy misy, fa aminao misy. Velona eto amiko, na nampy ahy izy, na malivavaka ahy izy, na matsy ahy izy, na pahita fity ahy izy, na melona ahy izy, niaro ahy izy.
Zay mampamanokana an'ilay communion personnel. Eno tsara. Ny communion personnel. Averena, ny fiombonana isam-batan'olona. Ny fanomanana ny fanjavonana manokana. Averena, ny fanomanana ny fanjavonana manokana. Averena indray, ny fiavian'ny mpapakatra tsy manokana. Matetika 5 tsy virjiny anankiray mitazatazana teo am-baravarakely no nalain'ny mpapakatra. Fa groupe. Ilaina ianao mitravailler ny communion personnelle. Ny fiovanao tsy ny aty amin'ny asa fanompoana no antaniana fa ny ao an-tranonao. Ny amantarana fa niova ianao ry papa, zanakao no antaniana. Ry maman, zanakao no antaniana. Ahoana dadanareo ao? Dia iny valy teny imbavan'ilay zaza iny ilay hoe fiovanao hono. Ianao zany mivoaka voninahitran'Andriamanitra fa niova zany, mangarika ny zanakao. Zay fiovanao atokantranonao zay. Zay fiovanao atokantranonao zay. Aty amin'ny communauté imparfaite. Aty amin'ny fiarahamonina tsy tanteraky ny samy zanak'Andriamanitra no sedraina. Raha mba azontsika zany a, tsisy olona miala aly zany tsony. Mampiala ny hay. Nana fotoana ry zareo tao. Fa izy anao nahita olona tsy ana fotoana. Mba toroeo hoe za misy fiangonana tsisy an'izany hoe. Misy asa fanompona hoe ny ao tena tsisy mana fotoana. Aiza misy an'izay. Satria le fiovanao tarafinao an-trano sedraina aty amin'ny asa fanompoana anomanana ny fiavian'ny mpapakatra. Tsy olona mana fotoana problemanao fa ianao mora tafotoana. Teo izy Jesosy eo mijonona onze rehefa mandeha amin'ny mazava tsy tafotoana, matoa tafotoana mandeha amin'ny maizina. Afaka vadika hiry zany. Mbola tsy androany. Ozy Jesosy raha mandeha amin'ny mazava ianao tsy tafotoana e. Aka le izy ene tsy mazava. Tsy mandeha amin'ny mazava e. Ka le izy ene Jesosy tsy zakako misy ataony ihany e. Dia hatramin'ny oviana ianao mandeha anaty aizina foana zanako. Averiko a. Ny fiovanao dia avy ao amin'ny communion personnelle aminao sy Andriamanitra. Ny antony tsy maintsy avy amin'izay nataon'Andriamanitra taminao ny ovanao. Zay mahatonga Paoly teny, tahaka ny namelan'ny tompo ny elokareo, zay nareo vao mahay mifamela eloka. Raha ohatra ianao zany tsy mbola nahatsapa ny famelan-keloka avy amin'i Jesosy, dia mbola famelan-keloka sandoka no mety nomenao ny hafa. Fa ny tena famelan-keloka tena izy dia le voarainao avy amin'Andriamanitra. Avy amin'izay fahatsapahany zay, lasa afaka mamela ny hafa ianao. Ahoana moa ny hatsapahanao ny asaribidiny famelan-keloka avy amin'Andriamanitra raha tsy miaraka aminy ianao, mitakosina aminy ianao, miresaka aminy ianao, andro manaly leo foana, mbo ampianarina ianao amin'izay hoe ianao anie tsy olona tsara e, nefa navelako. Ianao anie misy fotoana tsy mifony e, nefa navelako. Fantatrao ve ny loza nataonao, nefa navelako. Dia hitanareo tsara fa irehatra ho azy ny fitiavanao an'Andriamanitra. Ho azy. Satria isokatra ny ao anatinao hoe ary le olona ny teny hoe tia iny ke tsy tena mbola tia, fa ny tena tia ke tsy olona fa Jesosy. Amen. Dia iny fiovanao iny ao an-tranonao iny no tarafina hoe voarainao ve le fiovana. Dia ny vady aman-janaka ao an'izay efa manana no hijoro vavolombelona hoe niovy izy. Niovy izy fa taloha tsy ohatr'izany izy iny. Tena niovy izy. Dia iny fiovana ifalian'ny mpianakavy ao an-trano iny sedraina ty amin'ny fikambanana. Tonga soa tao amin'ny fikambanana isedra ny toetranao ianao io amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Tsy tokony ho taitra amin'izany intsony zany ianao. Hoe mahatonga tsy mivavaka, mahatonga tsy mivavaka. Ka le pastera tao, fa nga miankina amin'le pastera tao nga favavanao. Gatsy amin'Andriamanitra. Hitanareo amin'izay hoe le révélation avy amin'ny communion atonga anao tsy hijery olona fa hijery an'Andriamanitra, tsy hijery zavatra fa hijery an'Andriamanitra, tsy hijery fikambanana fa hijery an'Andriamanitra. Tsy mahazo mitsara tsika satria tsy manana ny donner ery tsika hitsarana fa natao hivavaka isika. Tena akaikinao tsy lavitra ny lalana hoe
afaka manomboka androany hoe dia ho tonga soa hoe asotehaka mafitsara ho an' Jesosy moa. Izao no atao ho fahatserovana. Ny communion dia misy ifandraisany amin'ny fahatserovana. Ao amin'ny communion matsiaro an'Andriamanitra, tsy manadino an'Andriamanitra, tsy miandry tranga vao matsiaro, fa manokana fotoana atsiaro. Révélation communion tsy miandry accident ianao vao matsiaro. Ndre narovana tamin'ny androany, ndre narovana tamin'ny 2 taona, narovana tamin'ny 5 taona. Manjary jerevan'Andriamanitra hoe ary rehefa misy accident izy matsiaro. Ahoana ary zao ny atsiarovana amin'ny mois de janvier iny? Na ianao ry mahafantatra, ianao ninge manazatra ny zanany tompo azazary loatra izany izy. Zaro na misy accident na tsisy accident, mivavaka ianao mba tsisy an'izany, matsiaro azy foana ianao. Ataovadroana mahitsy tsara ianao hoe misy olona zao rehefa tsisy vola, tena hoe rehefa le tena le kikina, tena le tsy zere akory fa le moin. Fiankofana zany ao an-trano zany. Mivavaka, fifantohana, fiderana, fifantohana amin'Andriamanitra. Jerevan'Andriamanitra. Vao kely le resaka aty. Vao tsy vavaka tsony. Tsisy fianko. Toy Andriamanitra hoe ahoana re nataoko ampivavaka azy tsy asiana vola sa asiana vola. Manenanao meme. Hainao nga mivaliny. Tena kaikinao, tsika ihany ane. Avereny tsika ihany io hoe ny tompo vonona foana hoe fa tsika ihany io hoe. Dia tandremindre mody hoe mody mijoro mba ho hitany koreny. Ataovy mafana foana. Ataovy mafana foana ny ao anatinao ho an'Andriamanitra. Mila matsiaro isika. Hozy izy ny Isaia 1:5-20. Tsarovo ny vatolampy izay nakana anareo sy ny atilavaka izay niadina anareo. Hanamafisana ny fiombonanao dia matserovana izay efa niarahanao tamin'Andriamanitra tany amin'ny lasanao. Izay mahatsara an'ilay communion satria anao manokana sy ny tompo ilay izy. Dia averiko indray, ny fandreseko tsy mampandroso ny fiombonanao, fa ny fandreseko mampandroso ny fiombonako. Dia zao koa nefa ny fandresenao mampandroso ny fiombonanao. Ny fandreseko mampatsiaro ny fandresenao. Dia mba matsiarova ary. Dia ahoreniny ianao. Alleluia. Hoy Jesosy amin'ny Jaona 14:26. Amin'ny anaran'ny Tompo, fa ny mpananatra dia ny fanamasina izay irahany ray amin'ny anarako, izy no ampianatra anareo ny zavatra rehetra. Ny fanamasina no ampatsiaro anareo ny zavatra rehetra izay nolazaiko taminareo. Anisan'ny fiasan'ny fanamasina ry havana dia ny mampatsiaro anao ny teny voarainao, renao sy voavakinao. Raha ohatra zany ny vakinao anaty baiboly, le titra fotsiny. Le titra amin'ny voalohany hoe ny baiboly malagasy. Dia ho avy ny fanamasina ampatsiaro anao ny baiboly malagasy. Satria izay no vakinao. Teny akaikinao. Ny fanamasina hoe tsy ampatsiaro teny. Vakin'ny pastera. Fa le vakinao. Dikan'izay tsy afaka hitena zany hoe avy namaky tenin'Andriamanitra be tany ampitan-dranomasina. Ho asitsika vavaka, misy baiboly veo raha laza faty, baiboly taratasy. Misy veo vetivety. Rehefa satria pastera, baiboly taratasy. Anao pratika tsika. Tonga dia misy pouvoir. Tonga dia afindra le teny. Afindra le teny. Alefa sy pastera, esy pastera tao. Vetivety. Efa nataoko ty tany ampitan-dranomasina ataoko eto. Eo pastera eo. Eo. Vavaka pastera, vavaka tsara, vavaka tsara. Raiso ny teny. Raiso. Ianao ve dia manaiky ho fitana ohatr'izany? Tsisy zavatra mifindrana io, mikapoka fotsiny io.
avy eo iteny paster loha, avy eo fa maninona ny kapohanao? Dia ifamela indray zay. Tianao hiditra ny ato? Tsisy mamaly pastera. Vakio, sokafy. Raha tianao ataonao ondana, marary atoka eo ianao. Le tokony hositranina mafy atoka. Mbola lasa marary indray le mafy atoka, fa raha tianao hositrana zany sokafy. Dia vakio, avy aloha le teny hiditra ao anatinao, fa ny teny vakinao no ampatsehivy ny fanamasina anao. Merci pasteur. Asuteka mafitsara ho an'ny tompo. Ho an'izany mpanompo zany koa. Tena kaikinao ianao matsiaro hoe zay nataony taminao dia mandroso ny fiombonanao hoe. Ianao no mamaky teny hoe dia mandroso ny fiombonanao. Dia toy izy, tsy mamaky ianao. Ano ny communion anao hoe. Aza atao an'izany fa ny aty an'izany communion fa ny aty tena ao tsara. Ao tsara izy. Ao tsara amin'ny ahoana. Aka le izy tsy voatery mamaky fa tonga dia miteny mivantana ny tompo. Mamaky aloha ianao vao miteny mivantana aminao izy. Matony soratana io mba tsy lova tsofiny ty resaka ty. Fa mba ho le zavatra marina nampitaina. Zay mahatonga le hoe soraty izay hitanao. Zany fitenin'Andriamanitra. Tena kaikinao mila matsiaro ianao hoe. Avereno, mila matsiaro ianao hoe. Mila mamaky teny ianao hoe. Satria izao le izy ireo tsara ny tenenin Jesosy ny fanamasina izy dia mampatsiaro anareo zay nilazaiko taminareo. Luc 24:6 rehefa nitsangana tamin'ny Jesosy dia izao nilazain'ilay anjely nampahery an'ry Maria sy Marta, ry Maria zafady fa tsy Marta. Naran'i Jesosy, Luc 24:6. Tsy ato izy efa nitsangana. Tsarovo ny teny izay nataony taminareo fony izy mbola tany Galilea. Ok, ianao atsiaro ny teny. Afahanao matsiaro ny fatateran'ilay teny teo amin'ny fiainanao. Raha sendra mahatsiaro zavatra nataon'Andriamanitra ianao dia ampifandrifio amina teny le izy. Mazava hoe zandrasako zany ve? Ohatra, natsiaro ianao hoe nandeha tamin'ny Mazangazy dia c'est accidenté dia matsiaro hoe narovan'Andriamanitra. Aiza hoe anatin'ny tenin'Andriamanitra misy an'izay fa zay ny tokony ho tsaronao. Dia atsiaro ianao hoe ary indro izao momba anareo mandrakariva ambara-patonga ny fataperan'izao toza. Wow! Nataon'i Jesosy marina tampoko ny fombany fa rehefa nandeha zay dia narovany tsy maty fo amanaina. Isaky ny matsiaro an'izany ianao dia manomboka mihamaro toerana sy miamahazo toerana ny fiombonanao manokana amin'Andriamanitra. Zatsy ny ray fiara taminao zao tsy ampaherezana izany mihitsy. Hoe nanina tsara ilay fiara dia nanina. Niala pneu firy. Pneu efatra. Dia nanina ilay fiara va? Dia tsisy maty. Fa ianao ny ainana ilay zay. Pneu voalohany. Pneu faharoa. Reny vazanainao mihitsy ny rainay zay ny an-danitra. Masina. Tsy haiko azonareo amin'izay ve ilay zavatra resahan'ny tompo eto. Aoreno ny fiombonanao amin'ny alalan'ny fanekenao atsiaro izay efa nataony. Dia raha eto miteny ianao hoe ka tena problema pastera mbola tsisy zavatra nataony mihitsy mandainga ianao. Sitranina indray zany izay aloha amin'ny anaran'i Jesosy. Efa nisy le izy fa na adino na tsy nekena nefa Andriamanitra ny miasa mahatateraka ny sosiny tsara eo amin'ny fiainanao. Be dia be ny teny tokony ho tsarovantsika tamin'izay nytenenin Jesosy. Ary indro izao momba anareo mandrakariva ambara-patonga ny fataperan'izao tontolo izao. Makanesa ty amiko anareo rehetra izay miasa fatra sy mavesatretana. Zany ianao nome anareo fitsarany. Ianao zao tokony mba matsiaro nisy taona navesatra mihitsiny fa rehefa avy mivavaka dia nisy fitsarana. Mba tsarovo ireny fotoana ireny fa le fiarahanao amin'Andriamanitra anie ny sarobidy no le valim-bavaka. Amen. Matoky za ihany aza matahotra. Aza malahelo ny fonareo ho an'izay malahelohelohelo tonga eto zany. Aza malahelo ny fonareo. Minoa an'Andriamanitra ary minoa akoho. Mahatonga ilay alahelo tsy mety miala zany tsy mino. Tsy tokony hisy alahelo zany. Raha vao mitady ho tonga ilay alahelo ataovy mandrena hoe aza malahelo ny fonareo. Halleluja. Dia izay no mahatsara le mamaky tenin'Andriamanitra be dia be amin'izay fotoana izay mba manana teny be dia be fanamasina ampaherezana anao. Fa raha ohatra hoe Jauna 14 io foana vakinao aza malahelo ny fonareo. Dia izay komantahinao tompo hiatrikady any ampiasana aza malahelo ny fonareo.
Tena kaikinao satria izay foana ny vakianao eko. Vakio avokoa izay nytenenin Jesosy rehetra mba ahazoaina ny fanamasina hampiasa an'ilay teny no vakianao ampaherezana anao. Tenin Jesosy resantsika eto a. Tena kaikinao tsy zavatra nytenen'i Abrahama hoe a. Fa le nytenenin Jesosy hoe avereno. Tsy le nytenenin Petera hoe a. Fa le nytenenin Jesosy. Raha samy ampitoetra ihany zany dia ampitoery le nytenenina ary izay koa no lazainy raha miray amiko ianareo ka mitoetra anatinareo. Ny teniko izy fa tsy hoe ny tenin ry zalahy. Zay mahatonga amin'ny epistily miteny hoe aoka ny tenin Kristy toetra betsaka ao anatinareo. Tenin Jesosy samborina, tenin Jesosy tadiavina, tenin Jesosy vakina, averimbereno. Fa ahery ianao avy amin'ny fahaveloman'ilay teny, avy ao amin'ny fiombonanao manokana amin'Andriamanitra. Tsy 12 ny ora amin'ny ray andro. Raha misy mandeha amin'ny atoandro dia tsy mba tafotoana izy fa mahita ny fahazavan'izao tontolo izao. Izay le nyteneniko teo izay. Dia rehefa le ohatry ny hainao mihitsy hoe miakatra be le maripana dia efa renao mihitsy hoe any zany ho tafotoana izy io. Iny kely sisy. Dia mba mampatsiaro ny fanamasina amin'izay fotoana izay hoe izay mandeha amin'ny mazava tsy tafotoana, izay mandeha amin'ny maizina tafotoana, mandeha amin'izy ianao io zanako, mandeha amin'izy ianao io zanako. Dia mamaly ianao mandeha amin'ny mazava tsy tafotoana, mandeha amin'ny mazava tsy tafotoana, mandeha amin'ny mazava tsy tafotoana. Mba zany andaniana fotoana. Fa tsy tia karazana hira nadaly ty. Zanaka tafotoana. Fantatro nanaraka ianao. Fô nataoko fotsiny fiandohana izy hitako hoe nanaraka ianao. Tenenina akaikinao, possible ianao tsy tafotoana hoe. Rehefa mandeha amin'ny mazava hoe. Maneke andeha amin'ny mazava. Dia izay mitrango eo tsy hanafotoana anao. Amboary ny masonao hifanaraka amin'ny fon'Andriamanitra feno fahatsarana ao anatinao. Dia tsy ho mora mahita zavatra ratsy ianao, fa mora mahita zavatra tsara ianao. Ao an-tokantrano manomboka qualité no hitanao. Ny olona miteny miantotra ny vadinareo a. Dia manakavaly ianao fa mihamatotra izy. Ohatra ny mihintsana ny volony a. Dia mamaly azy ianao fa mihendry izy. Fa izy tena ny olona mahita ho tenenina foana. Nefa ny anazy koa mbola fa ianao tsy mahazo mamaly hoe ary ny ianao tsy mahazo mamaly an'izany ianao. Ny olona manana ny fijerin'i Jesosy tsy mahita défaut fa mahita qualité. Raha ho an'ny mécanicien zany mahatoa ianao manomboka mahitahita défaut ao tokantranonao efa mipotsaka menaka. Mila miditra garazy. Tsy ho ela dia mety hitapy motera raha vao tsy tsabonao aingana. Satria tsy normal hoe zavatra tsara nomen'Andriamanitra. Azadino fa Andriamanitra nanome vady tsara ho an'ny olona rehetra. Anjara ny resahako. Dia ianao tsy mahita an'izay intsony. Eny izy angamba mety any amboloha angamba fa ny androany aloha. Tsara io ka matao Andriamanitra nanome tsara io. Mety tsy hitany masonao intsony. Tsy problemana fahatsarana zany ilay fa problemana maso. Zay mahatonga anao miombona amin'Andriamanitra, mamoaka fahatsara-panahy, fanaovan-tsoa izy amin'ny teny gasy. Fahatsara-toetra sy fahatsara-panahy misarika masonao tsy ahita défaut fa ahita qualité. Atonga zavatra teneninao tsisy kritika fa izy compliment fo. Vao tonga ohatrany dia wow, misaotra tamin'ity, tsara ity, mahafinaritra ity. Teny le olona fona dada fa mahay le loha grillé ny anarany io fa tsy mahay izany. Tena kaikinao ataovy an'izany ohatranareo. Draindray misy zavatra efa tsara eo e. Fa le fangidiana tsy nentina tao amin'ny communion ny lasa entina animbana zavatra tsara efa ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Misy zavatra afa kitranga be dia be. Zareo amin'izany hoe raisinao solution caractère dia miova ny ohatranonao. Aza be tatasika ane. Mba maizany mankasitraka e. Mba maizany mba hovao kely fotsiny. Zay fotsiny anankiroa re. Aza masika. Dia maiza mankasitraka. Zay fotsiny. Misy zavatra iova. Na sosisy ary tamana.
Amin'ny anaran'i Jesosy nitenenako an'izany, amatarako an'izany fa marina izany. Fa na ny fampahitana fitiary hitotony eo amin'ny fiainanao satria mendrika ho membonahitra Andriamanitra eo amin'ny fiainan'ny olona mahay mankasitraka sy manana fo tsara. Any ane levany, any ane tsika. Tsy iovy zay raha tsy miombona amin'Andriamanitra ny olona anankiray. Avereny hoe mila matsiaro aho. Tsy tokony ho mora manadino aho. Faharoa ny tokony ho tsaroantsika mamarana io. Mila tsaroantsika izay niaretan'i Jesosy ho antsika. Izy nitokana nahavita ny aritra sy ny jalo anao. Isokafa ny fahatsapanao fa tena tianao Jesosy. Mba hahatonga anao hanaja azy mihoatra satria tena avy aminy avokoa ny rehetra isitrahanao. Filipiana 4:10 amin'ny anaran'i Jesosy, eny mba ho fantatro izy sy ny herin'ny fitsanganany tamin'ny maty ary ny fiombonana amin'ny fijaliany ka ampitoviana miendriky ny fahafatesany. Ny communion resahan'i Paoly eto dia communion amin'ny fijaliany. Raha misy zany ny tokony ho tsaronao momba an'i Jesosy, tsara ianao matsiaro azy nitsangana tamin'ny maty, fa tsara mialohan'izay ny atsiarovanao, ny nahafatesanao anao, ny jaliano anao, nanaintainany anao. Aza maika any amin'ny fitsanganana aloha. Tetezo tsara daholo izay nanaintainany nanomboka tao Getsemane ka hatreo amin'ny lakroa tao Kalvari. Hebreo 12:12 naran'i Jesosy. Mijery an'i Jesosy tompony finoantsika sy mpanefazy izay naharitra ny azo fijaliana. Rehefa saina mijery an'i Jesosy ianao, dia Jesosy nijaly. Teneno kaikinao. Io fahasoavana eo amin'ny fiainanao io hoe, teneno izy. Tsy tonga ho azy io hoe. Nisy niaritra tao hoe. Jesosy niaritra hoe. Mba ho voarainao io zavatra io. Mila manokana fotoantsika matsiaro zany, anorenana an'ilay fiombonana. Fitiniko. Zao no ataovy ho fahatsiarovana. Ny fiombonana dia ahorina amin'ny fahatsiarovana, vereno. Ny fiombonana ahorina amin'ny fahatsiarovana. Matsiaro izay nataon'Andriamanitra. Matsiaro izay novitainy Jesosy. Eno i amin'izay. Nokapohan Jesosy ho aza menamenatra e. Ho fanasitranana. Ny dikan'izay, ny fanasitranana mitranga isaky ny fivoriana misy ny anaran'i Jesosy, tsy noho ny amin'ny hatsarany louange, tsy noho ny amin'ny hatsarany toroteny, fa noho ny amin'ny diakapoka ny aretan'i Jesosy. Ary hitranga indray zany androany maraina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy a Nazareta. Izy ny kapohana, ianao ny sitrana. Izy ny maty, ianao ny velona. Izy ny resy, ianao. Ny anazy refusé, ny ianao. Ho an'izay rehetra mikarakara taratasy. Ho manao ny fo anao amen. Ohatry mba avy mikarakara taratasy matsy ny tena dia mba ohatry ny tsy refusé. Tonga eto miaraka ny fahasiahany teny fikasana mihitsiny. Tsy satria tsy refusé ny ianao dia tsy refusé ny ianao. Sao dia refusé tamiko eo ny ianao. Fa satria refusé ny demande-n'i Jesosy, tsy refusé ny demande-nao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy a Nazareta. Reso amin'ny amen mafy tsara zany. Hitanareo ve raha vao tsy matsiaro an'izany tsika dia raha sotra hoe miniminy foana. Ny finonom-poana zany dia hoe tsy refusé tsy refusé lasa fusé miovy io. Mahatonga ny demande-nao tsy ho refusé. Satria ny demande-n'i Jesosy teo mpitomanina teo Getsemane, refusé. Hozy Andriamanitra hoe tsia, mba hahatonga ny ianao ho eny asitehaka mafy tsara ho an'Andriamanitra moa e. Teneno akaikinao, zay le communion zay hoe. Toiziko. Jesosy niondrika. Ianao maninona? Ianao mitraka. Ny fahatsaratarehan'i Jesosy potika talohan'ny nahafatesany. Mba tonga izay rehetra tonga eto anam-panantenana fa ny fiafaran'ny fiainany ho tsara tareha sy tehaka mafy tsara ho an'Andriamanitra. Ho tsara fiafara ihany tsika reto kay. Halleloja. O reto ela ihany zay ny azakazana fa zay vao azo ny antoka fa ika ho tsara fiafara ihany tsika menakavy. Tsy noho ny amin'ny zavatra heninao, tsy ny vaovao. Tsy ny zavatra hitan'ny masonao, fa ny aretan'i Jesosy. Potika tsisy nijerena ny fahatsaratarehany na maranany ny andro mpanompoany.
anokafana amin'ny fonao, fanenao tsy ho potika, fanenao ho ajangana. Amen. Nalay mbaraka Jesosy mba ho fiefarana feno voninahitra ny fiefaranao. Zany retiny eo amin'i Jesosy, tsalovy mifantoko amin'i Jesosy. Tsarovy izay efa nataony, ary tsarovy izay novotain'i Jesosy ho anao. Mba ahafahanao mahazo antoka fa efa teo izy, ary angetaeta ianao niaraka aminy, ary tsy hisy zavatra mitranga ka hampisaraka anao aminy. Manasanao hitsangana avy hatrany ary. Raha afaka asiana feokira, daontsika hivavaka metraka ny fotsika. Ahitan'izany fanorenana ny fiombonana amin'ny alalan'ny fahatserovana izany. Mba ho miala etsika rehefa avy eo, dia olona tsy mora manadino an'Andriamanitra, fa olona mora mahatsiaro an'Andriamanitra. Ao afantananao dia miresaha amin'i Jesosy. Raha nisy taona nahatsapa ianao hoe no adinonao fotsiny tsotro izao izay nataony, dia miverena fotsiny androany fa fotoana tsara izao. Adiva marana ny taona mantsika dia tsara amboarina daholo izay tokony amboarina. Amin'izay miditra amin'ny taona vaovao tsika, tena miditra vaovao amina fiarahana amin'Andriamanitra vaovao. Tsangan'ny tanao dia sokafa ary amin'ny fo dia ino ny taribavaka dia mivavaha manokana ho anao. Ray tsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Ndreto izay Tompo miverina eto anatrehanao, manome voninahitra anao. Misaotra ny amin'ny asaribidin'ny fotoana, fivoriana, ny teny sy ny fanatrehanao tamin'ity marain'ity. Misaotra fa nampatsiahivinao izay, fa ny fahatserovanay anao dia manorona ny fiombonanay aminao. Fona aminao izay fa misy taona manadino izay nataonao, manadino anao, manadino ny teny izay nomenao. Ohatry ny maika te ahitany manaraka izany, tsy mba manokana fotoana atsiaro, ny enim-bolana lasa, ny eri-taona lasa, ny tamin'ny 5 taona, ny tamin'ny 10 taona. Eny indraindray ary ohatry ny efa adiny sady izany 20 taona lasa izany. Nefa tsy tianao izay anina an'izany fotsy mahay mankasitraka izany. Mbola nivangianao ny fony mpiara-manompo, ny fony ny zanakao rehetra amin'ity tolakandro ity. Ho tafaverina eo aminao anatina fihavanana, fiombonana ary firaisam-po. Ifonanay aminao ihany koa fa misy taona izay maika hisitraka grasa na fahasoavana avy aminao. Tsy mba manokana fotoana atsiaro izay niaretanao sy izay mafy ny jalianao. Vavaka izay ray amin'ny anaran'i Jesosy. Ny communion tsiraray avy izay tonga eto, ho tsara orona, ho tafatsangana indray, ho tsara fototra ary atanjaka. Misaotra betsaka fa ny solution omenao rehefa miombona aminao dia solution efficace be. Na ho an'izay manaiky hiova toetra, ho an'izay manaiky hanana teny tafatoetra, ary ho an'izay manana fiainam-bavaka. Vavaka ho an-tsiraray avy ihany koa anatin'izao fiombonana izao. Mba harisika sy azoto anova ny toetra ny anaty hifanaraka amin'ny toetranao. Azoto hanokatra Baiboly sy hamaky ny teninao. Ary azoto hivavaka. Aza vela hitady vahaolana afo izay hivelan'ny fiombonanay aminao. Tsarovy izay rehetra tonga eto amin'ity tolakandro ity. Raha hifarina tokoa ny taona mety misy mavesatra eto izao Jesosy. Mety misy maratra, mety misy malahelo, mety misy tapidalakalebo, mety misy verevitra ihany koa. Aoka ny fanatrehanao hamangy, anangana indray, anasitrana. Mba tsy hisy na dia rezaka hiala eto miaraka amin'izany vesatra izany, fa atsapa izy fa niaona taminao, ary tena niaona taminao. Mba hisy fiovana azo tsapahitanana hijoroa ny ankohona ny vavolombelona, fa niova izy. Ary rehefa hiverina tao amin'ny fikambanana sy ny fiangonana, dia ho voasedra amin'ny alalan'ny fiarahamonina tsy tanteraka, tianao hitana ny fifankatiavana, ny mpianatra sy ny samy zanakao. Misaotra betsaka Jesosy fa ny fiovanay anomananay ny fanjavonana, fa ny fiarahanay manomana anomananay ny fiavian'ny mpapakatra. Tahaka ny Virginy 5 ry zareo niara-ny andro ny mpapakatra fa tsy anankiray. En groupe izany ny fanomanana ny mpapakatra. Tsaroviny zanakao rehetra izay tonga eto androany. Andray fanasitranana, andray fananganana vaovao. Ary iroso amin'ny latabatra izay, mba ho tanteraka ny fahafahanay miaina, ny fiombonana amin'ny tenanao sy ny fiombonana amin'ny rahanao.
Amin'ny anara maheran'i Jesosy Kristy velona masina sy manan-kera avy a Nazareta. Amen. Ny alina izay namadiana azy Jesosy nandray mofo. Dia izao nambarana tamin'izay rehetra nanatrika amin'ny fotoana teo. Ity ozy izy novoko izay novakiana ho anareo. Izao natao ho fahatsiarovana. Fa ny novoko ny tena fihinana ary ny rako ny tena fisotro. Izay mihinana ny novoko sy misotro ny rako ny manana fiainana mandrakizay ary izaho hanangana azy amin'ny andro farany. Satria ny vakiana ny nofon'ny tompo dia misy fanasitranana. Mino fa misy fanasitranana ny fanahinao, fanasitranana ny ainao, fanasitranana ny vatanao, fanasitranana ny toetranao, fanasitranana ny fiainanao amin'ny alalan'ny fihinananao ny nofon'i Jesosy novakiana ho anao. Misaora azy. Ary rehefa avy nihinana Jesosy dia nandray kapoaka. Izao nambarany a. Ity ozy izy ny kapoaka amin'ny fisaorana. Raha amin'ny fanekena vaovao izay nalatsaka ho famelana ny heliko ny maro. Lotsika isotra. Satria kapoaka amin'ny fisaorana hono ilay kapoaka. Asan-dato ny fonao, sakafo ny vavanao. Isaoran'Andriamanitra ny amin'ny fiainanao, ny amin'ny fiainatokantranonao, ny fahasalamanao, fianaran-janakao, ny fianaranao raha ianao ilay mianatra. Ny asa mandrarahanao, izay rehetra mahakasika anao, isaory azy. Manana ray minitra tsika, aoka ho voaefy eto ny fisaoranao alohan'ny isotronao ny kapoaka amin'ny fisaorana. Misaotra raha io. Mankasitraka ny fampahitana fity, ny fitahiana, ny fahasoavana, ny famindrapo, ny famelan-keloka, ny fanovana, ny famatsiana, ny fahasoavana, ny fahatsarana, ny valim-bavaka, ny fisedrana, ny fanamboarana toetra. Misaotra ny fanatrehanao, misaotra amin'ny zavatra rehetra. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy a Nazareta. Amen. Koa satria efa avy niverina sy nibebaka isika tsiraray avy. Ho an'izay efa lavitra tavaverina ianao. Ho an'izay nanadinodino atsiaro ianao. Ho an'izay varim-bariana hifantoka ianao. Amin'ny anaran'i Jesosy nanononako fa voavela ny heloko ao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy a Nazareta. Voavelako ny heloko. Amen. Misaora azy. Ao vafontananao dia isaora Andriamanitra ny fonao ray manontolo. Misaotranao izay ray amin'ny anaran'i Jesosy. Eo amin'ny fanatrehanao ny fahafampo, fahavokisana. Misaotra ny amin'ny fotoana androany maraina. Misaotra ny amin'ny famindraponao mbola manangana na indray. Ianao ilay eo hatramin'izay mandraka androany ary mandra-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Misaotra ny tsiraray avy. Misaotra ny amin'ny fanasitranana mitranga sy miseho. Misaotra fa ianao ilay Andriamanitra miaino vavaka sy mamaly vavaka. Tsarovy ny zanakao rehetra izay tonga eto Jesosy. Hisafidy tsy hanokatra amin'ny fony ny tsiraray avy tena iombona aminao. Hitandrina mba tsy ho tafasaraka aminao amin'izay rehetra ho ataonao. Ary izany no angatahako indray amin'ity maraina ity. Ho tsaronao ny famindrapony tsiraray avy. Andraisany izay avy aminao mba ho afa-po izy miaraka aminao. Amin'ny anaran'i Jesosy, tsarovy izay marary tonga eto Tompo. Tsarovy izay miatrika ady. Tsarovy izay manana olana. Tsarovy izay misedra. Tsarovy izay miatrika na milalana amin'izay parcours na fiainana. Tsarovy ny tsiraray avy. Azo ny anjarany eto amin'ny fanatrehanao. Amin'ny anara maheran'i Jesosy Kristy velona masina sy manan-kera avy a Nazareta. Amen. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Sitsika tehaka mafy tsara ho an'Andriamanitra. Tehaka mafy tsara ho an'i Jesosy. Alleluia. Mahazo toerana vetivety noho ny amin'ny fandaminana dia tsy maintsy andao vetivety indray azy fa misy asan'Andriamanitra manaraka. Fa ny pasteur eto mbola manohy tsy hoe atoandro antsika vao irava fa mbola misy ny fiankofana sy fiderana kely amarana antsika amin'ny fotoana dia anao ny programme eto pasteur amin'izay tokony atao rehetra dia mba mihaino tsara ianao fa amarana ny taona miaraka antsika tain'i Jesosy daholo.
Alleluia. Tany Jesosy pasteur zao, tany Jesosy toka. Satria efa mahalala ny tokony ataontsika isika. Anatanteraka mifanatitra sy ny fahafolokarena, sakrifisy rehetra tianao omena an' Jesosy. Alleluia. Iza mifaly aloha androany. Faly androany. Na teo raha ny rivotra dia nahazo tsodrano kely tsika dia saorana ny tompony zavatra rehetra. Fandaminana kely rehefa avy eo mijanona ny sampana tsirairay avy izay misy ato amin'ny asa fampony. Misy namantsika nalain'i Jesosy dia tsy maintsy amangy atsy andoharano fotsetsitsika dia mba mijanona kely daholo izay afaka manatanteraka an'izany atsy andoharano fotsy rehefa avy eo. Manarak'izay ny fotoanantsika moa mazava ho azy ny sabotsy sy ny lahady dia misy an'ireny vondrom-bavaka izay tanterahan'ny mpanompon'Andriamanitra isan-tsokajiny ireny dia rehefa misy mety aminao dia manontany pasteur anao dia hoe aiza ho aiza ny toerana misy anao dia misy afaka vonjeny ireny mba hitehirizana ilay teny izay niresahan'ny mpanompon'Andriamanitra teo. Lazao ny akaikinao hoe mila teny foana za hoe mila teny za isan'andro isan'andro. Ianao koa tahaka izany hoe amen. Ny latsinainy manokantsika sy ny latsinainy talata larobia moa zany dia mitohy foana ny sekoly isa maraina ery amin'ny super U Analakely deuxième étage manomboka amin'ny fitoraka hatramin'ny valora sasany. Misy ny sekoly mpamana olana latsinainy, sekoly mpanasitranana talata ary sekoly mpanamina toetra sy tokantrano any alarobia. Ny alakamisy manokana tsy misy ny fifadikanana fa amin'ny mois de janvier tsika zany miandry ny fandaminana ny amin'ny fifadikanana izay ho tanterahana. Dia misaotra ny tompontsika fa afaka manatanteraka réveillon indray amin'ity indray mitoraka ity. Za dia gaga mihitsy hoe aiza misy réveillon na 7 000 ariary zany izay moa izy mbola sy nahita an'izany hatramin'izay. Nefa ny any valeur an'le ao anatiny goavambe. Amin'ny fotoana io moa zany ny andraisantsika ny teny fikasana amin'ny taona 1924 misy ny directa mety ho arahantsika ihany koa anatin'izay ery amin'ny espace mira eny Ambatomaro ho an'izay nanao krismasy mahagaga moa dia teny amin'ilay toerana iny ihany dia izay no tanterahana amin'ny 31 janvier amin'ny Sivural. Fa ny ankoatran'izay tsy misy 31 décembre izay ne mba miaintsika fa tsika koa tady saotra toka 31 décembre dia zay inona koa ny tokony ambara vendredi 2 tsy misy zoma io ho an'ny tanora zany tonga dia sabotsy eto vendredi 2 zany tsy misy noho ny amin'ny fandaminana afahantsika ihany koa satria ohatra ny andro tsy fiasana io dia araroty mitory any amin'ny fianakaviana rehefa amin'ny fotoana io. Alleluia. Fa tsy hoe tonga dia tsisy inona dia tena sambatra be zay fa tsy namonjy zoma hariva tamin'ity indray mitoraka ity. Mandehana ny fianakaviana mamangy fianakaviana dia teny zara ny tenin'Andriamanitra. Fa tonga dia sainte-saine ty ny sabotsy izay ny afatra. Azontsika andaontsika hitsangana re. Azadino mihain'ny hvkl-events ao amin'ny Facebook ny FM 90.8. Raha mety ianao dia asandrato ny tanana dia andaontsika hisaotra ny tompo. Raha amin'ny anaran'i Jesosy misaotra anao zay. Mankasitraka Andriamanitra ny amin'ny teny fiainana izay menao anay tsirairay avy androany. Misaotra ny amin'ny fanatrehanao ary tsapanay mihitsy androany fa miteny ianao. Ampio izay Andriamanitra atsiaro izay teny ambaranao aminay ary indrindrandrindra ampio izay fanamasina amin'ny zavatra rehetra izay ambaranao azoto amaky ny teninao Andriamanitra. Azoto eo amin'ny fanatrehanao, azoto andray noty ary azoto hitahiry an'izany mba ho ampiasainay amin'ny fotoana rehetra ninninona zavatra izay mitranga eto amin'ity fiainana fandalovana ity. Misaotra tompo fahafahanay mitondra fanatitra sakrifisy fahafolokarena izay rehetra indrindrandrindra mifonay izay menay anao Andriamanitra. Dia raisy tompo ho anitra kasitrany zany voninahitry ny anaranao mankasitraka ray. Dia raha hodinay ny tsirairay avy Andriamanitra, tahio ny tsirairay avy any amin'ny toerana izay misy azy. Ny anjelinao itoby manodidina ny tsirairay avy ny ranao soa andrakotra azy
ho fenonao amin'ny fahatsaranao, ho fenonao amin'ny fahazavanao, ho feno anao Andriamanitra ny tsirairay izay mialy eto amin'ny anaran'i Jesosy. Ray sotrodrano izay tononona amin'ny anaran'i Jesosy hitay anao ny Jehovah ka hiaro anao, ampamirapiratra ny tavany aminao ny Jehovah ka midra fo aminao, anandratra ny tavany aminao ny Jehovah ka nomenao fiadanana. Mandehana tehirizony teny fa tafavoaka anao amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia, amen. Zareo raha fahasoavana, fa fahasoavana Andriamanitra mahadoa izao fa fahasoavana Andriamanitra mahadoa izao antsika rehetra.